izay tsy nilefitra ary nanao an'ireny fihetseketsehana reny tahaka ny zony satria ny antoko monima dia isan'ny niadiny atao hoe liberté de la presse zany niadiny tamin'ny censure teto amin'ity fireneny ity ka tsy manaiky raha ohatra ka mbola ho averyneto ny fanaovana censure indrindrandrindra fa ianareo mpanao gazety mihitsy zany no lasibatra ao anatiny satria dia tena misy tokoa ny sazy manokana miatra amin'ilay mpanao gazety raha ohatra ka io volavolan-dalàna io zany no asiteny ka dia miaraka amin'ny mpanao gazety zany ny antoko monima ny tenako manohatra ny volavolan-dalàna manapotika ny liberté de la presse sy ny droit du peuple à l'information.